Rehefa resaka amin'izay fampianarana izay ihany sika dernier coup d'œil io no anaran'ilay fampianarana farany izay omena Andriamatoa Ranjatoery Arilala fantatra eo amin'ny fampianarana ny tantara sy géographie ho an'ireo mpiadina hiatrika izany fanadinana izany. Toromarika faramparany karazana lazadina io no isan'ny atolony ao anatin'ity fampianarana farany ity. Toy izao ny fanazavana mahakasika izay. Voalohanteny dia ny fiarabana ny mpanaraka ny vaovao ny matv amin'izao ariva izao ary fiarabana manokana ho anareo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity ho an'ny sokajy ankapobeny, ny sokajy littéraire zany sy ny sokajy scientifique. Marina tokoa ny voalazanao teo fa isa-taona dia misy ny fampianarana manokana izay natao hanampiana ny mpianatra kilasy famaranana sokajy ankapobeny amin'ny taranja tantara géographie mba ahafahan'izy ireo miatrika amin'ny fahatoniana kanefa koa amin'ny fahavononana sy fahatapa-kevitra amin'izany fiatrehana ny fanadinana baccalauréat izany. Ka ny amin'ity taona ity toy ny tamin'ny taona lasa sy ny talohan'izany dia manome fotoana ny mpianatra rehetra eto amin'ny faritany Antananarivo teo aloha ny tena koa amin'ny alarobia 13 aogositra ho avy zao ho an'ny sokajy scientifique ao amin'ny Falda Antanimena manomboka amin'ny 20 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Ho an'ny sokajy littéraire kosa dia ny ampitson'io zany hoe ny alakamisy 14 aogositra manomboka amin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fidiran'ny andiany voalohany ary ny fidiran'ny andiany faharoa kosa dia amin'ny 4 ora latsaka fefany. Tahaka ny fanao isa-taona rehefa amin'ny fampianarana tahaka zao satria maro ianareo mpianatra no tonga amin'izany fotoana izany dia misy ny efitranga lehibe anankiray na écran géant isika narahana ny fampianarana ary dia misy ihany koa ny taratasy na ny atota taratasy mirakitra ny lazadina sy ny valina izay hozaraina aminareo. Araka izany dia kendrena ny amora ny fanarahana ny fampianarana ary ho an'ny taranja SVT kosa na science de la vie de la terre zay no anisan'ny fiovana kely amin'ity taona ity satria misy ny mpiaramiasa amin'ny tenako izay tsy izy moa fa nivadiko io any Ramatoa Anitra Ramanantsoa izay anatanteraka izany fampianarana izany ny zoma ho an'ny sokajy scientifique dia ny maraina ny zoma 10 aogositra io manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 ora ary ho an'ny sokajy littéraire kosa ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 ora ariva. Ho an'ny tantara géographie dia 4 ariary no fanaisana anjara amin'izany ary ho an'ny taranja SVT kosa dia 500 sy 3 ariary. Ary tiana ny manamarika amintsika fa ho fanampiana anareo mpianatra amin'ny tantara géographie dia misy boky ity izay natao ho amidy ho anareo mpianatra 3 ariary fisy famerenandesona ary famtinana ho an'ny tantara géographie. Arak'izany ary dia manasa antsika mpianatra sokajy littéraire sokajy scientifique ho tonga amin'izany fampianarana manokana zany na ny atao hoe dernier coup d'œil na tompo maso farany amin'ireo taranja anankiroa dia ny tantara géographie sy ny taranja zavaboary na ny SVT zany. Ary ho anareo izay tsy ho afaka anatrika izany kosa no ny antony samihafa dia mitsotra ano anareo sahady Ramose Ranjatoery totosa tsaka ny sy-andavana ro tafita amin'ny fanadinana baccalauréat izay nifosanareo amin'izao fotoana izao. Dia samy tain'Andriamanitra isika rehetra.